nisamamelacanilazanao niasanao ecae nifamonjena alehibe mitalidalana anaiderani anarana masina jesosy zay saurana eianao miantranay ka nentinao miotana nimenarana resinao nifasana vinakinao ka ianao manokatra nilanitra itirana masina izay mitarika ana anetsy tena sy anaky fampanota izaha nitamna sy mananatra anay andray miavotra ka manna masina anay maraiso ny fisahana mamini anjely mankasitraka nitany sy nilanitra mikamnana anandratra anao iray sy zanaka anao fanay masina izay maneo famonjena feno fitiavana ZFLM Sini Radio Teny Fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona. RTS tsara. Tsika toshiny manodidina efa enao ve ny vaovao tonga ilana andrasantsika atriela zendrakira ara-pirazany tsara miavaka ho toto sany antsaminony Kristy avy amin'ny FLM masona tao izany teo tanteranao amin'ny akany polisisy tanam-bahoisy alahady fa fitony volana novambra raiky amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vity fidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa amboarana ny programanao fa sy manokana nomanina ho anao io zay hanehoana ny hira nafantaranao any amekry hatram'izay sy ireo hira vaovao sambasamba toy rilay ka hararoty keny
Anotri Tungama maro fa mikrimanao raha io olay haiko manay ho azinao ifampinaretana tsy ona sakano Bavaka isika rehetra misotranao zay ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanahy masinao fa na dia ny safidy ny ho andevon'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly mandrakizay azahay dia Andriamanitra fitiavana ianao tsy mamela anay ho amin'izany toerana sy saranga izany fa nanavitra anay tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany nanangana anay ho zanaka na dia ny safidy ny ho andevo azy dia misotranao ihany koa fa tao anatin'ny folo taona izay no nanangananao ny fikambanana zanaky ny fiangonana loterana malagasy izarana ny teninao teny mpanavotana avy aminao teny mahakasika ny azo fijalianao zany ary raha makalaza zany zay dia ho fiainanay izany maha olonafaka noho ny fanavotanao anay tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany zany ta io ary ny teninao zay ampianarina foy amin'ny tian'Androany ity ta io koa ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao olonafaka noho ny fanavotanao anay izay rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakirevy any Nazareta no angatahana izany misaotra Tompo amen. Ny fanavotana araka ny epistily ny Hebreo, epistily ho an'ny Hebreo toko 10 no natolotra reo mpiandraikitra ny fikambanana zanaky ny fiangonana loterana malagasy mba ho ampianarina sy atolotra amin'izao famaranana ny fankalazana ny 10 taona izao. Hebreo toko 10 kanefa raha mijery ny epistily ny Hebreo sika dia manomboka atrao amin'ny Hebreo toko 9 no iresahana an'izany zany hoe ny Hebreo toko 9 toko 7 ary toko 10 hatramin'ny 9 dia lohateny anankiray ao amin'ny toko 10 andiny voalohany hitantsika hoe fampitahana ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny taberna kely araka ny lalàny Mosesy sy ny any an-danitra no ahitantsika azy ao anatin'izany io no iresahana mahakasika ny fanavotana ny fomba fanao tao amin'ny tempoly tany amin'ny Palestina fehizay sy ny fampitahana amin'izany ny fomba fanao tao amin'ny fanatitra tao amin'i Jesosy Kristy no resa hitantsika amin'izany. Rehefa tena mandinika isika dia tsy aty amin'ny toko 10 zany vao tena misy an'izay fa hatrany amin'ny toko 9 kanefa zay ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izay toko 3 zay dia ny toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy tahak'izao zany. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompoam-pivavahana ary nisy ny fitoerana masina momba ny ety-tany fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofaseho ary eo amin'ny efitra lamba faharoany nisy ny taberna kely izay atao hoe fitoerana masina indrindra izay nisy lovia volamena fandorana ny ditika azomanitra sy ny fiara ny fanekena izay voapetraka takela-bolamena avokoa ary tao anatin'io nisy vilany volamena izay nisy nitoeran'ny mana sy ny tehiny arona izay nitsemoka ary ny vato fisaka ny fanekena ary teo ambonin'izany koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana tsy azonay lazaina tsirairay ireo ankehitriny
ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra mandrakariva ao amin'ny tabirina kely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompoam-pihavahana fa ny faharoa ihany indray mandeha isa-taona fa ny faharoa kosa idira mpisorona be irery ihany indray mandeha isa-taona ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana koa izany no anambara ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalàna makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberina kely voalohany fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny ary arak'izany no ankehitriny zao ary arak'izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny bavaka ny amin'ny fieritreretana fa ny amin'ny zavatra hoanina sy zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavin'ny andro fanovana fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberina kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izany hoe tsy isan'ireo zavatra ary zao ary tsy mba nitondra ny ranosilana ny ranonjanakomby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay fa raha ny ranosilay sy ny ranombalahy ary ny laveno mbatotrombo vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanompo anareo an'Andriamanitra velona ary noho izany dia mpanalalana amin'ny fanikena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao amin'ny fanikena voalohany mba azon'izay voantsy ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay amen. Araka ny nambara teo dia ny fanavotana araka ny epistiliny Hebreo toko 5 no ambara ampianarina amintsika amin'izao fotoan'izao ao amin'ny andininy faha 12 sy ny andininy faha 15 amin'ity Hebreo toko 5 ity dia ahitantsika teny fototra anankiroa izay natika hoe fanavotana atika hoe fanavotana dia ny teny hoe litrosis atika hoe fanavotana zany fahafahana ary amin'ny andininy faha 15 dia mbola ahitantsika ihany koa ny hoe apolitrosis teny grika zay fa azo adika malalaka hoe fanavotana na fanafahana ihany koa lohatentsika dia mahakasika an'izany fanavotana izany ary ireo teny anankiroa ireo no nadika ny baiboly malagasy ho fanavotana eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity. Voalohany havana dia manana ny lanjany lehibe tokoa izay ampiasain'ny baiboly hanambarana ny asan'Andriamanitra ho fampifandraisana atsika zanak'olombelona amin'izy Andriamanitra ny hoe fanavotana ary anisan'izay miresaka izany be dia be ny epistily ho an'ny Hebreo raha ny epistily ho an'ny Hebreo manokana dia zao misy fampitahana ao ny niaina ny zanak'Israely tamin'izany tamin'ny alalan'ny fanaovana ireo fanatitra samihafa tao amin'ny tempoly indrindra izay nataony zareo tamin'ny atao hoe androm-panavotana lehibe raha tia fantatra momba n'ilay atao hoe androm-panavotana lehibe isika dia vakitsika ny Levitikos toko 12 ray manontolo fampitahana amin'izany amin'izay iainan'ny kristianina azy tamin'izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy tamin'ny nanaterany an Jesosy Kristy ho fanavotana atsika zanak'olombelona indray misy fampitahana andreo zany ao ka avotrany amin'izany fa sady lehibe tsara lavitra maharitra mandrakizay izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy raha mitaina amin'izay nataony zanak'Israely sy ny aina ny zanak'Israely azy tao amin'ny tempoly tany Jerosalema fa izay zany fa mialohan'ny idirantsika amin'ny fampianaran'ny epistily ho an'ny Hebreo ny amin'izany fanavotana izany dia andeha aloha hojerentsika kapobeny ny mahakasika ireo voambolana fototra sy ny fianakaviany voalaza teo ambony izay nadika hoe fanavotana hojerentsika zany ny amin'ny hoe ireo voambolana fototra nadika hoe fanavotana efa nambarantsika teo ambony arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny Hebreo toko 5:12 ny Hebreo toko 5:12 ny voambolana hoe litrosis sy ny apolitrosis reo nadika ny epistily ho an'ny Hebreo hoe fanavotana
voambolana iray fianakaviana na iray tarika amin'ilay malaza be anankiray antsoina hoe litrona ireo na vola afitra na afitra ihany koa. Ireo voambolana iray fianakaviana ireo a dia fampiasa teo amin'ny fiarahamonina tany Palestina tany fahiny. Kanefa ny ndramin'ny mpanoratra ny Baiboly zany mba hanambarana koa ny asan'Andriamanitra zay no tanterahana ho fanavotana ny zanak'olombelona. Ny hoe litrona sy ireo tery iray tarika amin'ireo dia avy amin'ny matoateny luo zay midika hoe mivaha, mamotsotra, mamaha, manaketraka, mamaha fatorana. Nampiasaina tamin'ny famahana akanjo zany. Ny akanjo taorian'ny fahavitany ady izay nataony ny miaramila. Zany hoe raha ampiasaina tamin'ny famahana akanjo zany dia manambara sahady ny fiainam-pahafahana, ny fiainam-pitsaharana na ny fandriam-pahalemana tanteraka aorian'ny fahavitany ady izay natrehana. Nampiasaina koa zany tamin'ny fanesorana ny zioga ny soavaly avy ny asa. Ary raha izay no nampiasana azy dia mbola ao ihany ilay heviny fahafahana tanteraka, fitsaharana tanteraka aorian'ny asa izay nandreraka natao. Fandriam-pahalemana tanteraka ihany koa azo ilazana azy izany. Fa mbola nampiasaina zany teo amin'ny famahana ny gadra izay namatotra ny olona tamin'izay fotoan'izay. Zany hoe ny gadra dia tsy hoe napetraka atao amin'ny efitrano isy azy ihany tamin'izany fotoan'izany fa mbola nopetahana gadra fatorana ihany koa arakaraka ny lanja sy hahavin'ilay faharatsiana na tsy fahamarinana nataon'ilay olona moa ny gadra natao aminy tamin'izany fotoan'izany. Ao ny fatorana vy, ao ny petahana hazo toy ny zioga etsetretsetra. Ka rehefa nisorona taminy izany zioga na izany gadra izany dia anambarana fa olona afaka tamin'izay nanagadrana azy izy, tsy hoe gadra afaka ihany fa naverina tamin'ny maha olona afaka tamin'ny saranga ma olona afaka azy tanteraka ihany koa. Ireo voambolana iray fianakaviana ireo ihany koa dia mbola nampiasaina tamin'ny fandoavana vola mba ho fanafana olona anankiray izay nandevoziny olon-kafa. Zany hoe manana ny hevitra ny hoe fanafahanandevo amin'ny alalan'ny fandoavana vola afitra ihany koa izy ireo. Tamin'izany fotoan'izany manko dia zao raha misy lehilahy anankiray babo resy ka lasa andevony olon-kafa dia adidiny rahalahiny ny manavitra azy amin'izany, mitondra vola zay takiny le mpanandevo dia mandoha an'izany vola zany mba fanafana an'izany olona nandevozina izany. Amin'izay ny teny fototra, ireo teny fototra nadika hoe fanavotana ireo dia lasa manana dika tsotra hoe vola avitra. Mety hitantsika zany ao amin'ny Levitikosy toko 5:20 ny 9:20, 9:7-30 ny rota toko 4:4 sy 4. Ary ty fampiasana azy hoe fandoavana vola avitra mba ho fanavotana zay nandevoziny ty dia manandanja kokoa amin'ny fampiasan'ny Baiboly azy. Raha miresaka momba ny asa-panavotan'Andriamanitra ho fanavotana ny zanak'olombelona teo ambany fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly izy. Zany hoe rehefa tandindomindoza noho ny heloka tokony hiatra aminy lay ain'le olona dia navotana tamin'ny alalan'izany vola avitra izany izy ho fanavotana azy ihany koa. Tsara mariana ry havana fa ho fampiasan'ny Baiboly azy rehefa Andriamanitra no mpanao zany asa zany dia midika zany fa asa lehibe nataon'Andriamanitra zany ka netsoana azy tamin'izany fotoan'izany hoe Andriamanitra mpanafaka, n'Andriamanitra mpanavitra, n'Andriamanitra mpiaro. Hitantsika izany eo amin'ny Exodus toko 4:9. Ambadika izany fa rehefa Andriamanitra no lazaina fa mpanao an'ilay asa dia ao ambadika izany koa ny fanondrona ny hery lehibe na ny hery tsy tohany zay nampiasainy mba ho fanatanterahana an'izany fanavotana izany. Fa mbola ao ambadika izany ihany koa ny fahalehibiazan'ny fitiavany, satria ny fahalehibiazan'ny fitiavany no manosika azy ampiasa hery, ampiasa ny heriny tsy toa ho fanavotana an'izay olona tiany. Maro ny toko sy andininy izay hitantsika zany ao amin'ny Baiboly ao. Fa ny teny asirianina zay ny aviny dia azo adika ihany koa hoe manadio, mamela heloka, na ny heviny fototra hoe manavitra ihany koa. Hevitra tena finosiny ity reto voambolana nadika hoe fanavotana na manavitra sy nisan-karazan'ireo izany manadio na mamela heloka izany. Ny fanadiovana ny otan'ny olona no fanafahana azy tamin'ny fanandevozana zany ota izany.
no taterahina tamin'ny alalan'ny fanaovana fanatitra arak'izay nambarako teo ambony tao amin'ny tempoly izany tao amin'ny testamenta taloha fa andeha ho jerentsika eto ambany hoe ahoana zany fanatitra ho fanadiovana zany tao amin'ny testamenta taloha satria ny fampiasany testamenta talohan'izany no sary zay ampiasain'ny mpanoratra ny Hebreo ka hanazavany izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Ny Hebreo 7:12 dia manambara toy izao: ary tsy mba nitondra rano sy lahy na ranjanak'omby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Ny hoe niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina, ataoko anaty fonosana hoe ho any anatin'ny fitoerana masina indrindra, dia manondro ao ambadika ilay androm-panavotana lehibe tantarain'ny Levitikos 9:12. Tantarain'ny Levitikos 9:12. Izay ny dira ny mpisorona be indray mandeha isa-taona tao amin'ny masina indrindra ny tempoly ka nanaova ny fanatim-panavotana ho fanadiovana ny otany tenany sy ny vahoaka izay nosoloan'ny tena izay nafafy tao amin'izany altara izany. Andeha ho azavaintsika bebe kokoa izany. Teo amin'ny fanompoam-pivavahana izay nataon'ny zanak'Israely tao amin'ny tempoly dia zao: isan'andro dia manao ny atao hoe fanatitra noho ny ota ny olona, mitondra zanak'osy na zanak'ondry tsy misy kilema izy tamin'izany, petrahany tanany zany mba hidentifie'ny tenany amin'izany zanak'ondry na zanak'osy izany amin'ny maha ota azy. Rehefa izany dia notapahana teo amin'ny toerana fanaovana fanatitra ny tendan'ilay biby ary nafafimpisorona tao amin'ny altara zay ninoana fa fonenan'Andriamanitra ny rany tamin'izay fotoan'izay. Ny masina indrindra moa tao amin'ilay altara nisy ny vata fiaran'ny fanekena arak'izay nanambarany Hebreo 7 vakina tantsika teo, dia ninona fa tao Andriamanitra ka lay fanatitra no ny ota. Lay ota zany dia nafafy tao amin'izany altara zany, zany hoe nampitraina an'Andriamanitra satria izy Andriamanitra ihany no heverina fa mahazaka an'izany. Manarak'izany, zay ny fanao isan'andro isan'andro. Fa indray mandeha isa-taona kosa, izany hoe amin'ny fotoana antsoina hoe androm-panavotana lehibe araka ny Levitikos 9:12 dia manao fanatitra zanak'ondry na zanak'omby tsy misy kilema koa vahoaka manontolo miaraka ampisorona be ho fanadiovana na ho famafana lay ota zay nafafy isan'andro tao amin'ny altara masina indrindra na tao amin'Andriamanitra izany, tao amin'ny ave izany. Na verimberina isa-taona zany, ny ray mandeha isa-taona, ary dia neken'Andriamanitra ho fomba fanao tao amin'ny tempoly mba handraisana izy ireo ny famelan-keloka na ny fanavotana azy ireo tamin'ny fanandevozany ota sy ny firongany. Fa ahoana no mahatonga ny ranony fanatim-panavotana? Izany rany fanatim-panavotana zany hahadio ny ota izay nampitondraina isan'andro an'Andriamanitra tao amin'ny altarany tempoly. Dia zao fanazavana azy ry havana. Ao amin'ny testamenta taloha, 300 miverina ny fampiasana ny hoe raha amin'ny fantikana azy hoe fahafatesana amin'ny kerisetra. Ohatra Genesis 7:9, Levitikos 20:7 sy ny manaraka. Ny famafazana ny fanatim-panavotana tao amin'ny altara arak'izany dia midika ho fandrakofana fahafatesana na ho famotena tanteraka lay ota zay nampitondraina an'Andriamanitra isan'andro tao. Ny raha koa anefa dia midika ho aina ao amin'ny soratra masina. Ary mipito ohatra nahitana an'izany amin'ny testamenta taloha, hitantsika izany amin'ny Levitikos 7:12, 9:12 sy 9:14, ampitahina amin'ny 7:7 sy ny manaraka. Noho izany, raha midika hoe aina ihany koa ny raha, ny famafazana raha, ny ranony fanatim-panavotana teo amin'ny altara koa, dia midika ho fandrakofana aina na fahavelomana. Fahavelomana zay mifanohitra amin'ilay fahafatesana zay tambon'ny ota zany. Zany hoe raha sady fahafatesana fahavelomana ny raha, dia zay no madio azy satria ilay ota zay natao tao amin'ny altara nampitondraina an'Andriamanitra dia nyrakofana fahafatesana zany midika zay nompitena tamin'ny alalan'ilay fahafatesana zany. Fa izao tsy izay ihany fa norakofana fahavelomana ihany koa izany. Ary zay no maha adio ilay olona raha jerena le fanatitra tao amin'ny tempoly tamin'izay fotoan'izay satria maty ilay ota ary norakofana fahavelomana zay tsy azo ny fahafatesana raha resena intsony izy tamin'izay fotoan'izay.
ambaran'ny epistily ho an'ny Hebreo fa aloko izay tanterahan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana eo amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany izany. Hitantsika ao amin'ny Hebreo 12:1 zany fa ahoana ny hanazavantsika an'izany. Jesosy Kristy ilay fanatom-panavotana mandrakizay. Araka ny Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 5:5 vakina tamintsika teo. Dia voalaza fa Kristy no mpisorona be izay namaky ny taberna kely lehibe sy tsara lavitra na ny masina indrindra ary nitondra ny ranony tenany ho fanatom-panavotana mandrakizay, ho fanavotana ny fahotana tamin'ny fanekena voalohany. Araka ny Hebreo 10:10 dia indray mandeha ihany fa tsy mba miverina isa taona izany nanateran'i Jesosy Kristy ny tenany ho fanatom-panavotana izany. Ahoana ny hanazavana an'izany? Inona ny tiana ambara amin'izany? Kristy Jesosy ry havana dia sady mpisorona be ny fanatom-panavotana. Araka ny Korintianina 2:5-20 amin'ny maha Andriamanitra azy dia tsy mahalala ota izy kanefa natao ota. Zany hoe tao amin'ny fahatongavana ho olombelona dia nampiompona ny olombelona mpanota rehetra tao amin'ny tenany izy. Ary tsy izany ihany fa ny hoe natao ota dia azo adika ihany koa hoe natao fanatitra noho ny ota. Tsy mampiompona ny mpanota tao amin'ny tenany ihany izy fa natao fanatitra noho ny ota ihany koa. Ao amin'ny Romanina 7:17 ka hatramin'ny 5:20 no ahitantsika voamponana fototra anankiroa rehefa mamaky an'io tsika dia mahita teny fanavotana anankiroa ao. Kanefa rehefa mijery ny teny fototsika dia teny roa samy hafa mihitsy no adika hoe fanavotana ao amin'ity Romanina 7:17 ka hatramin'ny 4:20 reto dia lazaiko amintsika eto ihany zany. Ny teny nadika hoe fanavotana voalohany dia apolitrosisy efa nazavaintsika teo ambony zany. Fa ny teny nadika hoe fanavotana faharoa dia ilasteriona nadika amin'ny Baiboly malagasy protestanta malagasy hoe fanavotana avokoa izy ireo. Ny voalohany efa nazavaintsika teo ambony fanavotana tamin'izay nanandevo. Maro kosa ny antikana azo antikana ilay teny nadika hoe fanavotana faharoa na ilay ilasteriona zany. Mety azo adika hoe fanavotana zany, mety azo adika hoe ny rakitro ny vata fiarana fanekena zay nisy an'Andriamanitra tao amin'ny altara ihany koa zany. Ny fampiasana ireo miaraka ao amin'ny Romana 7:17 ka hatramin'ny 5:20 mba handroana Jesosy Kristy sy azo fijaliany dia toy izao. Izy no ilay fanatom-panavotana kanefa izy ny azo fijaliany ihany koa no nanaovana izany fanatitra izany. Ary izy no mbola hampanao izany fanatitra izany. Ny raha izay nikorina tao amin'ny tenany izay voaompy teo amin'ny azo fijaliana dia manambara ilay hevitry ny raha anankiroa nazavaina teo ambony. Manambara ny fahafatesan'ny olombelona mpanota izay nampiombonina tao amin'ny tenany zany, kanefa manambara ny fahaveloman'ilay olombelona izay novonoina no levonina mahota azy tao amin'ny tenany ihany koa izany raha izay nikorina teo zany. Dia io moa no azavainy Paoly apôstôly rehefa miresaka momba amin'ny batisa izy dia hoe ao amin'ny batisa ane ka ampiombonina amin'ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny matsika. Romanina 9:7 sy manaraka ary Kolosiana 2:1-2 izany. Izany no mahavitra ny mino azy ao aminy ary zany havitra zany no marina eo anatrehan'Andriamanitra indrindra raha miverina amin'ilay Romanina 7:1-7 sy manaraka iteosika. Indray mandeha tsy miverina zany sady tsara lavitra noho izay natao tao amin'ny Tempolon'ny Testamenta taloha hoy ny Hebreo 7:7-12. Tao amin'ny Testamenta taloha mako ry havana dia zao, na dia tsy misy klema azy dia biby azo ny fahafatesana faranana sy ihany ny maha izy azy rehetra no natao fanatitra. Midika ihany koa zany fa na dia eken'Andriamanitra amelany ny heloky ny olona na hanavotany azy aza tamin'ny fanandevozany ny osa sy ny fahafatesana aza izany fanavotana tao amin'ny Testamenta taloha zany dia voafetra ny vokatra entiny satria biby mety farana ny fahafatesana ihany no natao fanatitra tamin'izay fotoana izay. Tsy mahavela mandrakizay ny helony zany, izany tsy maintsy namerenana azy isa taona. Jesosy Kristy kosa lay fanatom-panavotana dia Andriamanitra tokoa tonga olombelona tokoa. Mandrakizay izy amin'ny mahandriamanitra tokoa azy. Araka ny Exodus 7:4 ny mandrakizay ny olombelona koa no nampiombonany azy ireo tao amin'ny tenany. Raha mandrakizay Jesosy
de manana ny hevitra zany mandrak'izay zany anko ny famitehan'ilay ota zay nanandevo ny olombelona nampiamboniny taminy mandrak'izay koa nefa ny fahaveloman'ny olona vaovao lay olombelona vaovao zay ny ampombenina taminy tao amin'ny fitsanganany tamy maty na tam'le fandrakofany azy tam'le raha midika hoe aina arak'izay nanazavana azy teo ambony izany mahamandrak'izay an Jesosy izany no mahamandrak'izay ny asany teo amin'ny azo fijaliana ihany koa ary mahamandrak'izay ny vokatra zany ho an'ny mino maharitra miombina aminy averiko mahamandrak'izay ny fiaimpenana sy maha izy azy mino zay maharitra miombina aminy ampitao amin'izay resahany mpanoratra ny Hebreo amin'ny Hebreo 10:12 izany izany no antony tsy amerenana izany fanatitra teo amin'ny azo fijaliana izany satria lay mandrak'izay no naterina teo ambony zany azo fijaliana izany izany no antony ilazana fa tsara lavitra sady lehibe lavitra noho izay nisy tao amin'ny tempoly ny nisy teo amin'ny hazo fijaliana sy Jesosy Kristy ny olona matoky sy maharitra amin'ny fiombonana amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana dia iaina mandrak'izay amin'ny vokatra zany hazo fijaliana zany raha adikatsika hoe fanavotana izany miaina amin'ny maha olona afaka azy teo ambany fanadevozan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly mandrak'izay ny olona maharitra miombona amin'ny Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana ary zany olona avitra izany no iaina mandrak'izay andova ny fiainana mandrak'izay miaraka amin'ny anko hitantsika izany ao amin'ny 7:14 izao no famezantsika ny fampianarana riavana Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana no fanatitra zay mitondra fanavotana mandrak'izay satria ilay Andriamanitra mandrak'izay no nanatitra ny tenany nampiombona ny zanak'olombelona tao aminy nanatitra ny tenany mba ho fanatitra mandrak'izay manafaka ny olona teo amban'ny fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly mandrak'izay zany raha maharitra amin'ny finoana azy sy zany asan'izany ny mino ny maharitra amin'ny finoana azy sy ny fiombananany amin'ny hazo fijaliana izay no avitra mandrak'izay izay no marina mandrak'izay izay no iompi-piainana aminy mandrak'izay noho izany sambatra izay maharitra ny ombona amin'ny Jesosy hatramin'ny farany satria izany fiombonana amin'ny Jesosy izay lay fanatitra naterina teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana antsika mandrak'izay zany izay maharitra ao amin'ny mandrak'izay izay no hovinjena amen ivavaka isika rehetra misaotra Jesosy noho izany teninao milaza ny hahasarobidy sy ny alala ny asa izay notanterahanao anay teo amin'ny hazo fijaliana zany fanavotana anay zany tazomy zay mba hirafitra mandrakariva aminao sy ny hazo fijalianao ka olona afaka hatramin'ny fiavianao ary hiaina amin'ny fahafahana izay omenao anay ao amin'ny fanjakanao amin'ny fantanterahany hatramin'ny mandrak'izay rehefa tonga ianao Jesosy hitondra ny fanatanterahana izany misaotra noho ny teninao misaotra noho ny fiazomanao ny zanaka ny fiangonana loterana malagasy mba haharitra amin'izany finoana anao sy ny asa izany tanterahanao ho fanavotana anay teo amin'ny hazo fijalianao izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankiry Nazareta no angatahana izany amen
mino anatry Kristy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Mandika hapapasondoso ny fitiavana tsarako
fitiavana sampisapazarako atamarirai eri hakisika itu ipeni Sia visaninu pianaci Kristi na tira rasia visaninu pianaci Kristi Sau keteni Hakisika sifa Pandika Dusu vivitana sampisapazarako Sau keteni Hakisika sifa Pandika Dusu vivitana sampisapazarako izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanah'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz.
hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Metry toko 9 andiny 4 hatramin'ny 4. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.